Doalika natreana fafantatro fanao indo atoatro itanako o fifalianao ianao lay tompoko ao indry lehano mifoko indry indo asandrato itanako o fifalianao miarabantsika rehetra indray amin'ny anarany Jesosy Kristy ry havana tratran'ity androany 7 volana Desambra 2024 ty tena mandeha ny fotoana kely dia kely sisa dia marina ny taona andraitsika manona fidanan'ny tompo amintsika tsirairay avy isan-tokantrano miraro fanatrian'Andriamanitra feno ary Andriamanitra ny amianao fotoana malalaka andamina ny tontolo rehetra misy anao ampangina ny tabataba rehetra fanao manaraka tsarany atsakany sy andavany izao fiarantsika ao anatin'izao fotoana izao indray androany mba afatsika tena hoe mikoka ny fanatrian'Andriamanitra indray androany satria tadidio fa eo amin'ny fanatrian'ny fanamasin'Andriamanitra dia misy foana ny fanafana misy foana ny fanasitranana mandeha ny fotoana ho mantsainareo teo satria andro vitsy monja sisa dia ho tapitra hifarana sady ny taona 2024 tsika zanak'Andriamanitra dia tena tsy tokony ho varimbariana tsy tokony ho varimbariana satria ny olon'izao tontolo izao na amin'ny fiainana andavanandro ary dia efa manomboka ny fikarakarana isan-karazany ny amin'ny fety hoe ohatrany ahoana famaranana ny taona efa manao ekonomia efa mampanjaitra akanjo sy ny sisa izay ny fomba amin'izao tontolo izao ny fomba manofo amin'ny fiainana andavanandro fa ny satana sy ny mpanomponya ihany koa dia efa nanomana efa hatramin'ireny resaka hoe Halloween ireny zareo efa nanomana ny planina rehetra ahafahany miasure ny taona vaovaoany efa manao ny fomba rehetra hoentiny mampifalifaly ny Andriamanina dia Lucifer zany manao ny planina rehetra ahafahany manao fanatitra ahafahany manao sorona eo amin'lohan'ny Lucifer indray ahafahany miasure mandray ireo anjara fitahiana izay eritreretiny tokony ho azony ao anatin'ny taona vaovao andrasa aloha jereko sao dia mba tsy mandeha dia noho izany dia mila mitandronytsika mila tena miambina ny zanak'Andriamanitra fa tsy ho varimbariana satria ny fahavalo dia tena tsy kely lalana ary tsy fantatro fa ao anatiny mbola vao mieritreritra ny ity thème ty miverimberina foana atao anatiko ity thème ty
dia nefa ny ao anatin'izay efa maheno sady hoe ary misy loza ohatr'izao ary misy loza ohatr'izao zay mihitsiny a le zavatra tokony hitandremantsika mba tonga antsika tsy varimbariana satria misy karazana fanafiana mahery vaika ataon'ny fahavalo isa-taona io a isa-taona dia misy foana nefa misy mpandinika ary dia milaza hoe mbola ho mafimafy kokoa io a ao anatin'ity taona ity na hoe manomboka amin'ity taona ity fa ny tiako tenenina hoe raha tena tafaray amin'Andriamanitra tsika dia tsy akasika atsika ireny fa ny tena zava-dehibe dia hoe tena tafaray amin'Andriamanitra ve tsika. Rehefa tafaray amin'Andriamanitra tsika tsy manampoka atsika ny loza. Rehefa tena tafaray amin'Andriamanitra tsika dia zao ny volonelany anaromany atsika dia reny zavatra rehetra reny na dia ataoko hoe misy tsapatsika ara fa tsy metraika amintsika araka an'izay nieritreretin'ny fahavalo atao amintsika satria lehibe ny fiarovan'Andriamanitra atsika. Dia zay no hidirantsika ao anatin'ity lohahevitra ty androany vavaka izy ity vavaka famotehana ny tafiky ny fahavalo isaky ny famaranana ny taona zany hoe prière contre les attaques de fin d'année satria tena misy attaque be da be rehefa mifarana tahaka an'izao ny taona dia tokony tsy ho varimbariantsika jerevongeny any amin'ny tontolo eny amin'ny fiarahamonina eny fa lasa be da be ny olona maty zay zao eto amin'ity quartier ity dia lasa misesisesy ny olona maty be da be ny olona maty be da be ny olona accidenté be da be zany ny zavatra misy sy mitranga rehefa mifarana ohatran'izao ny taona le izy tsy hoe maty sy ny accidenté any be da be ny tratran'ny aretina be da be ny veriasa misy fampotehana misy faravana veriasa rava-tokantrano rava ny fihavanana ny tetikasanao rava potika mety zavatra maro samihafa misy arakaraka ny tanjon'le olona fa ndraindray ohatra hoe mila manolotra zazavavy virjiny ohatra folo izy ao anatin'ity desambra ty na ao arakaraka an'izay contrat nataony tany dia reo olona zay tsy maintsy tedavina dia misy olona zany very ny fahadiovany ao anatin'izay zavatra zay mandeha mamonjimonjy an'ireny fetifety sina reny nefa ny mpanompon'ny satana efa malala tsara ny zavatra ataony ianao tsy manam-poninina be da be zany ny zavatra mitranga ao anatin'ny tontolo ara-panahy rehefa mifarana ohatran'izao ny taona zany mahatonga tena hoe mitona antsika hoe aza varimbariana ry havana aza varimbariana ny amin'ny zavatra misy ny amin'ny reka ny amin'izao fiainana izao mahafinaritra manao fety mahafinaritra ny mifaly kanefa ny tadidio fa ny fahavalontsika koa dia tsy mipetrapetraka zany koa tsy hoe ampatahotra atsika na hoe ampiroro atsika fa ny tenenina dia hoe mila miambina mandrakarivotsika mila tena mailo mandrakarivotsika ary surtout mila mandeha araka ny fitarifana masinatsika fa rehefa miaraka ny fanamasintsika dia tsy voafitaka fa lasa miariary daholo reny karazana fandrika rehetrarehetra reny ataon'Andriamanitra miariary daholo reny zay ngamba ny ela fa ao anatin'izay tsika dia hiditra ao anatin'ny vavaka aloha tsika voalohany indrindra angataka tena hoe fanginantsika vao nanomboka mety manomana an'ity tema ty dia efa misy zatra mikorotandrotana be da be manodidina anahy eto amin'ity tanàna anay ity dia tena tsapako mihitsy hoe misy zavatra be da be voakasika n'ity fandaran'ity indray anoany dia fantatra hoe hias'Andriamanitra fa mangataka alohatsika andao alohatsika hiara-miombavaka metraka ny fotoana hiara-miombavaka hisaotra an'Andriamanitra hiara-miombavaka tena hoe angataka fitarian'ny fanamasina raha eo misotranao indray zay manome voninahitra anao zay Jehovahandriamanitra ray satria ianao ny Andriamanitra ny lanitra ianao ny tompony hery sy ny fahefana ianao manapaka amin'ny zavatra rehetra androany Jesosy miantso ny fanatrianao indray eto amin'ity toerana ity dia ianao le Andriamanitra manjaka tokana ianao Jesosy ny tiako anjaka feno eto androany ianao ny ampangina sy ampitsatra ny tabataba rehetra ny korotana ny ambadimbadika any zay manakorotana ny alika reo karazana fanampy tsikilikily sy mpanaramaso rehetra ny ranao Jesosy anajio satria ianao n'Andriamanitra ianao ny nanome an'izao fotoana izao ianao ny nanome anay hery sy tanjaka sy fahasalamana ahafahanay mbola mifanatitava indray ao anatin'izao fandaharan'izao satria ianao no Andriamanitra ianao le miasa ka tsisy matohitra androanao ka nerinao hiasa feno eto indray ao
avoaka ny fanamasinao hiasa feno atsy anatinay Jesosy mba tena hoe afanay manao zavatra araka sitraponao indray androany enao no isandra teto androany misandrata ny anaranao misandrata ny herinao mieritrotro fanamasinao hiasa amiko manokana hiasa sy kasika andreo olona rehetra zay antefany zao fandaharany zao Jesosy mba tena hoe tsy hiteny hoa iaho ary tsy hopiany manajiny tsirairay avy fa tena andray avy aminao indray zay androany ary tsy ho lalinany fotoana fotsiny zay fa tena hoe ho faly ao fanatrianao tena hoe hianka tena hoe ankafiany zany hoe fotoana mamy arahana aminao zany satria fantatra efa tsy miala mainy zay androany Jesosy fa ianao ny asa eto androany ok ianao ny andray ny toerana rehetra androany ok ianao namotipotika ny asa fahavalo rehetra ok ianao ny anafina anay ao ambany elatrao ny am'ireo fanampy tsikilikily sy mpanaramaso rehetra Jesosy arovony connexion arovony fitaovana rehetra androany mba tena vonaitry ny anaranao misandrata ianao Jehova tompo maro amin'ny anarany Jesosy raisindray toeranao androany fa ianao ny tompo sy Andriamanitra de misaotra ny amin'ny ranao zay mandrakotra misaotra ny herinao fanamasina zay miasa ianao nitarika androany ka ninina ataonay Jesosy de ataonay vonaitry ny anaranao zany eo ambany fitarian'ny fanamasinao de makasitraka indrindra raiko amin'ny anarany Jesosy amen misaotra ny tompotsika fa ino hoe miasa Jesosy tena miasa tena tsapako Jesosy hoe miasa Jesosy miverina any amin'ny resaka tsika teo tsy fantatro hoe aiza ny toerana misy anao tsy fantatro hoe inona ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao amin'izao fotoana zao tsy fantatro hoe inona ny nofinao satria za efa mampianatra foana hoe ny nofy de karazana fampitandremana ataon'Andriamanitra ny nofy de entin'Andriamanitra mampiseho ny zavatra miafina ataon'ny fahavalo any ambadimbadika tsy fantatro hoe inona ny zavatra misy mitranga eo fiainana fa ny azoko antoka de za hoe lay Andriamanitra ny lanitra zay topoiko sy toponao de mahita ny zava-miafina ataon'ny fahavalontsika any ambadimbadika reny de mahita sy mandreny resaka rehetra zay atao mahakasika antsika any ambadimbadika ka na iza miara-mioko izy de tsy avy amiko zany ary na iza miara-mioko izy de ataoko mendany aminao i Andriamanitra no mampiambony fahavalontsika Andriamanitra no mahita andreny zany mahatonga androany tena te hitonanao hoe andaotsika hiara hivavaka andaotsika hiara hivavaka mila mahazo antoka ny famaranana ny taonatsika tena hoe herendositsika mamarana ampifaliana ny taona tena hoe mamarana herendozy en toute sécurité ny famaranana ny taona mitsena ny taona en toute sécurité en toute sérénité mila mivavaka tsika ao anatin'ny vavaka no afatsika manana antoka ny amin'izany misy fotoana indraindray tsika varena rehefa farany taona zao de misy karazana taky alefa ny fahavalo mbola azavaiko manokana io mety azavaiko riany iny eny tsefatsefany any anatin'ny vavaka satria tsika tsy resaka zavatra ela be androany fa tonga de hiditra ao anatin'ny vavaka tsika misy fotoana misy eritreritra alefa ny fahavalo any aminao zaraiko aminareo ty satria zavatra tena niainako ty niatra tamiko ty tsy fantatro fa za de olona tena parary lava taminay rehetrarehetra zany tena kelena sy fragile indrindra ary ny olona rehetra zay nafantatra tamin'izany de gaga rehefa mahita ny asa sy ny rythme-ko amin'izao fotoana zao hoe ianao ve lasa matanjaka be ohatr'izao fa tena hoe voninahitra ho an'Andriamanitra de ny zavatra mitranga de zao za ohatra misy zavatra foana miteny amiko sy mandresy lahatra ary efa manomboka saika ny ekeko le izy hoe hatramin'ny 5-telopolo taona keo eo ihany amin'ny farany de ho faty de maheno an'izany foana de misy fotoana ry efa mametrapetraka hoe raha maty de ohatr'izao ty zanako ty raha maty de ohatr'izao ty zanako ty de nisy fotoana farany taona tak'izao ary rehefa dinieko ara tsy farany taona indray mandeha fa angambany intelo zay nandalo ady mafy farany taona ohatr'izao fa tam'izay tena ny tsy repirepy tena mafy ny ady niatra tamiko lazaiko anareo
ary tena fana tena kivy tena tsy hitako tsony zay ny atsapasana fa soa ihany fa nisy fanantenana kely tato anatiko tato hoe Jesosy de tena de mbola nanantena de nitoy io adina treako io tena ady mahafinaritra tamin'ny aiko ary tonga tany amin'ny nandroso ny fotoana tsy tadidiko na volana février tany hoany sa mars fa tena nieritreretra hoe iety le zavatra vao may tena nikorontana ary vao may tena nanimbana le izy de tena tratrany fakivina ary tamin'izay any saika amoy fo tamin'izay ny saika amoy fo ao anaty koa zany de misy miteny foana hoe raha zay ianao de maty any raha zay ianao de mamony tena tsy aleonao faty ny tiako tenenina de zao hoe be da be ny karazana manipulation ainsi influence ataon'ny fahavalo eo amin'ny fiainatsika de reny mahatonga atsika indraindray a tafalatsaka ao anatin'ny fandriky ny fahavalo efa ny anazy efa zavatra efa matipaiky apetrapetrana ary tao anatin'izay nefa saika namoy fo mihitsiny ary tena andranomaso any sady mivavaka ny sady mitomany fa saingy vavaka efa tsy mahay miaino an'Andriamanitra tsony de zao ny feo heniko hoe mitondra fiadanana fa tsy loza de tena tomany sady hoe zao ve de fiadanana zao ve de fiadanana fa tsy natonga ny sakana tsy tena nanapa-kevitra tanteraka hoe ny amony tena tamin'izay ny zanako kely faharoa mbola minono mbola tena zazakely minono de sady mitomany any kivy be mijery anazy de hoe misy feo miteny amiko hoe raha ho faty ianao de iza ny karakaran'io iza ny amenono an'io de zay zavatra zay nohatra natonga anazy salasala de nitomany hoe za tena leo fiainako tena kivy fa maninona ny ohatr' zao fa maninona ny ampijaliana fa maninona fa de inona loatra de avy eo naheno feo le hoe za manana hevitra everako anao hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza ary raha tsy diso angamba tamin'izay ihany nanomboka naheno feo voalohany zany hoe feon'Andriamanitra miteny amiko zany toy izay hoe zao ve de fiadanana inona fiadanana tena ny famaly fa za miteny anao be da be izay zavatra ny ainako zay natsapako hoe misy olona nge fahitantsika anazy hoe maty namony teny fa misy zavatra amboarin'ny fahavalo ambadika an'io mahatonga andren'olona reny efa manomboka tsy tompony tena ntsony tafiditra ao anatin'ireny fandrika reny ny vokany sisa ny hitatsika fa le olona tsy hitatsika eo resana hoe inona nazo andren'olona reny misy karazana loza tahaka izany afafon'ny fahavalo eo amin'ny fiainatsika indrindra rehefa mifarana tahaka an'izao ny taona matetika tamin'ny zambola nianatra teny amin'ny université teny Akatso de mody foana rehefa farany taona manao fety any amin'ny dadanay sy mamanay ny Majunga de tamin'izay nandeha taxi borosy manao voyage zany hoe andeha hody aty Antananarivo de reraka moa satria ohatrany hoe reraka amin'le jambokoro sy fety de za matetika eo amin'ny devant foana no mipetraka de tamin'ny za ty miresaka amin'le chauffeur satria tsy tiako hoe sao de matory le chauffeur fa tamin'io remoka satria reraka de ny zavatra tena tsapanao tena hoe tsara ny tompo matory ao anaty toromaso no manofy de mahita an'le lalana zay aleko nefa za matory de avy eo hitako ao anatin'ny nofiny hoe iny le chauffeur fefa mivily any amin'ny lalana tsy izy ho latsaka ao anaty antsana tonga de taitra tampoka de za taitra no voadonako le chauffeur satria za mipetraka eo ampovoany izy koa kay natory taitra izy de sisy voakako hoe kay soa ihany eo sisy fadominao fa saika latsaka ao anaty lavaka atsika rehefa nijerevana le lalana nalehanay tena le lalana hitaka ao amin'ny nofy le izy tiako tenena hoe eo foan'Andriamanitra eo foan'Andriamanitra rehefa tena manana eta mitady an'Andriamanitra atsika eo Andriamanitra ary tsy avelany mahazo atsika zany reny loza reny ny fahavalo tompoko de tena tsy mitsahatra manao fomba rehetra fa ny tiako tenena aminao kosa androany tena mahery Andriamanitra ary tsy manampoka atsika zany ny loza reo zavatra mitranga fanafianareo zavatra efa konokonony eo ary manomboka tsapa amin'ny fanahinao io manomboka detektenao io manomboka tsapanao misy zavatra fahafa manomboka misy fanambitsika any aminao misy zavatra tsy normal misy zavatra ohatr'izao fa tsika mila mifantoka tsika mila tena mitsangana
ao anatiny atao hoe ady combat spirituel fa za miteny anao tsy ajana eo alohanao zany fahavalo ary amin'ny mampanompin'Andriamanitra anahy de tena miteny mihitsy ny manomboka androany noho ny fahefana zay omen'Andriamanitra fa tsy akasika anao zany tsondry eo tsy akasika anao zany tsondry reo amin'ny anaran'i Jesosy ivavaka tsika androany ivavaka ho anao ary za koa mangataka oka anao hiara ivavaka amiko mba tsy ny sitrapon'ny fahavalo tsony tanteraka eo ny fiainako sy ny fiainanao ao anatin'izao famaranana antony zao reo karazana loza rehetra zay konokonoh'ny fahavalo de hifotritra hiverina ny aminy fa tsy ambinina aminao fa ianao kosa tena hoe iaina finaritra indray ahita ny voninahitran'Andriamanitra zay no ela fa andaotsika nomboka hivavaka ary araka za tsy teny hoe araka ny mahazatra fifa mampianatra anao foana hoe raha tena te hitady an'Andriamanitra ianao atomboy amin'ny fisaorana sy ny fiterana avy eo toy izao amin'ny fifonana ozy izy efatra miendala raha tena te ho afaka ianao ny afangejany fahavalo ataovy mazava tsara ny fifonana ataovy tena ny fifonana zay ataonao mba tsy afahavalivalo miampanganao tsony sokafo ny vavanao de asany rato ny vavaka ataovy tena mifonao zany androany zay Jesosy malala manantsona anao miankohaka eto anaty anao zay manome voninahitra anao tompo satria tsapanay hoe Andriamanitra lehibe anao ary tsisy mahavita ny vitanao ninona tompo ny loza sy zavatra nitranga tamin'ny andro lasanay rehetra de tsapanay hoe teo foana ianao niambona anay ianao koa mbola mampijoro mahatonga anay tsy angozogozo de mbola tafatoetra mandraka kehitriny misaotra Jesosy ny amin'ny fiarovanao misaotra ny amin'ny fitahinao misaotra ny amin'ny tontolo andro zay menao anay ty misaotra ny amin'ny fifalina ny amin'ny famatsina misaotra fa tsy avelanao mangayay zahay misaotra Andriamanitra ny amin'ny fanatrianao sy ny fambombanao anay ny amin'ny fitarinao ny herinao zay miasa ty anatinay mampahery anay mampitombo ny finoana aty anatinay isaoranay ny anaranao reny androany zay Jesosy manome voninahitra anao ary na firy zavatra vitanay na de tamin'ny tian'io ty fotsiny any ka nankasitrana teo anatreanao de raiso zany Jesosy ho fanatitra amin'izao alina zao amin'izao fotoana zao mety atoandro mety maraina tsy fantatro fa raiso zany Jesosy raiso anao satria anao no Andriamanitra ianao ny ankofanay de tena te anana firaisana lalanao zay amin'izao alina zao satria tsapanay Jesosy hoe tsinitsina zay raha misaraka aminao tena very zay raha lavitra anao ka ninina Jesosy fahotanay efitra mampisaraka anay aminao de androany mamindrafo aminay Jesosy mamindrafo aminay ianao ny amin'ny fahadisoanay ny amin'ny fahalemenay indrindra ny amin'ny kitotoso ny tandrevaka rehetra Jesosy misy taona ianao miteny misy taona ianao mampafantatra fa tsy mihaino zay manampy tsofina zahay mamindrafo Jesosy satria de ndray mbola te anao ny rendrarendra varinana amin'ny aranofo be loatra manao atsirambina ny ara-pananay zahay nefa ny fahavalonay zay mifofony ainay manao ny fomba rehetra amin'ny tenanay mamindrafo Jesosy mamindrafo ny amin'ny tsy fahamarinana rehetra ny amin'ny fahotana ny amin'ny fahazaran-dratsy rehetra zay mamatotra anay mamindrafo ny amin'ny fahotan'ireo ray aman-drenay ny razambe anay ny fianakavinay namana matsakaizanay mamindrafo Jesosy ny amin'ny zay rehetra ataony manodidina anay ny ataon'ireny fahavalonay reny mankala sy tsy tia ny olona manodidina anay reny ka miampanganay koa ambadika an'izany ifonanay Jesosy ny zavatra rehetra tokony ataonay fa tsy vitanay ifonanay Jesosy ny amin'ireo karazana tokony omenay fa tsy nitanteranay mety mampalahelo ny olona mamindrafo Jesosy ny amin'ireo olona rehetra zay manana alahelo aminay
satria izany no ankasitrahanao. Aokandranao Jesosy anajio anay, anafaka any amin'ny tsy fahamarinana indray amin'izao alina izao. Ninona Jesosy ireo fomba rehetra ahafahany fahavalo miapanga anay dia hifona anay tao anaty anao re. Esory daholo reny androany. Dia amin'ny anaranao Jesosy mangataka. Na fomba ahoana, na fomba ahoana, na fahany fahavalo mampifandray ny fananay any amin'ny tontolon'ny elo any. Any amin'ireny karazana altarany Satana reny. Dia tonokondranao mamotika an'izany. Mamindra fo Jesosy ninona zavatra mahakasika anay, mety sarinay, mety ny alokay, mety ny fitafianay, mety ny singam-bolonay, mety ny singanahoanay, singa avy amin'ny tenanay, mety entin'ireny olona reny any amin'ny altarany Satana reny. Na fomba ahoana Jesosy mampifandray anay amin'ny altarany Satana, fona anay tao anaty anao izany. Aokandrana ho anatio, aokandrana ho amotika, aokandrana ho androdana an'ireny altara reny amin'izao fotoana izao. Amin'ny anaranao Jesosy ny angatahako an'izany androany. Ireo karazana zavatra rehetra Jesosy izay mampifamatotra anay amin'ireo fanampamosavy fianakaviana, noho ny amin'ireo altara fianakaviana androany hifona anay eto anaty anao Jesosy. Ka na inona mampifandray ny fanahinay any amin'ireny fasandrazana reny, mahatonga ny olona manofo maty foana, mahatonga ny olona ohatrany manofo miaraka amin'ireny fianakaviana reny, mamonjy fivoriam-pianakaviana, miara-misakafo amin'ny fianakaviana, mandeha any amin'ny fasana, mandevona miaraka amin'ny fianakaviana. Na inona Jesosy antony mampifandray ny fanahinay any amin'ireny fasana reny, indrindra any amin'ireny fasandrazana reny. Androany hifonako eto anaty anao izany, amin'ny mampanomponao mangataka famindramponao amin'ireo olona rehetra izay manaraka an'ity vavaka ity Jesosy. Na oviana na nofy andrena izy dia aokandranao amotika an'izany, aokandranao amafa an'izany, aokandranao amaritra an'ireo fanahy ratsy rehetra izay manaroatra ny asa ao ambadika an'izany. Fantatro Jesosy fa tsy mikely sorika Satana ao anatin'ny famaranana ny taona tahak'izao, manafika ny olombelona, miezaka mamotika ny zanak'Andriamanitra rehetra. Fandroany Jesosy, matoky fa ianao no Andriamanitra, ianao Jehova tompony aina. Raha mety aminao dia avereny mihitsy izao, avereny mihitsy izao teny izao, ianao Jehova ny tompony aina. Noho izany zah dia teneny mihitsy ny anaranao. Zah miteny hoe noho izany zah Rakoto Arsolona alo Joseline, tenenao koa teneny ny anaranao. Zah dia miteny amin'ny anaran'i Jesosy fa Jehova ny tompony aina. Noho izany zah dia tsy ho faty zany, fa zah dia ho velona. Tsy maintsy mahatratra anisan'ny andro koa, tsy maintsy mahatratra an'ireo programa rehetra izay efa nomanin'Andriamanitra ho ahy eo amin'ny fiainako. Zah dia velona hatrampamozena amin'ny anaran'i Jesosy. Noho izany zah dia tsy ho fatin'ny accident, noho izany zah tsy ho fatin'ny aretina. Araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 1:20, dia tsisy loza anjoanay na aretina nakaiky ny lainay Satana. Noho izany ninona fanafiana rehetra izay ataonao amin'ny fiainako dia zah miteny fa foana sy ravo zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ninona antony nafahanao nanao an'izany dia efa fonako eto anaty an'Andriamanitra izany, dia efa fako amin'ny rano Jesosy izany, tsy ombina tsy anakely tsy anampahefanao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy ninona vokatry ireny koa dia miala eo amin'ny fiainako amin'ny anaranao Jesosy. Fandroany Jesosy, amin'ny anaranao dia tononiko fa ho velona sy ny ankohona. Ny teninao no marina amiko Jesosy hoe tsy hitera-jaza ho an'ny loza izahay. Noho izany niza ninona mahakasika anay dia izay sy ny taranakay tsirairay avy dia ompela tananao izany, ary tsisy andrombako izany amin'ny anaran'i Jesosy. Noho izany ninona ireo karazana didy amandalana, ireo karazana fanapa-kevitra ny raisina any amin'ny tontolon'ny aizina any amin'ny tany amin'ny elo tany, mety hitondra fampitena sy faravanao anay ao anatin'izao famaranana taona izao Jesosy. Dia hifonana eto anaty anao zany,
reo karazana fifanekena rehetrarehetra, reo karazana efitra tapaka rehetra lavolay lavolay amin'ny anaranao Jesosy, tsy ambinina, tsy anakely, tsy anapahifana. Aoka ny ranao ny amotrika ny reny amin'izao fotoan'izao, ny ranao ny analanay, irao ny anjelinao Jehovah, analanay ny any amin'ireny toerany reny. Ny fananay mety efa voageja voababo any ambadimbadika, irao ny anjelinao makanay. Mety tsy azon'izay dia mety tsy niakonanay, mety tsy azony ny akonanay dia manodidina anay, na mety mpanasoanay. Reo karazana ataka indirecta rehetra Jesosy, foananay lavolay amin'ny ranao, aoka ny anjelinao iranao anafaka anay amin'ireny toerany reny. Irao ny anjelinao Jesosy, anafaka anay amin'ireo karazana loza rehetra zay mandondona anay. Ninona reo karazana loza zay mitady hatra aminay, foano reny androany, afao amin'ireny ny fananay, afao amin'ireo karazana loza mitatao rehetra zay, afao amin'ireo karazana programa fahavalo rehetra zay, afao amin'ireo karazana fandrika rehetra zay Jesosy. Ninona reo karazana fomba entin'ny fahavalo mitady amandriana anay ao anatin'ny famaranana ny taona, mandritra ny voalohany taona, sy ao anatin'ny androm-piainanay rehetra, na fomba ahoana reo karazana paikady rehetra entin'ny fahavalo amely anay, na amin'ny alalan'ny zavaboary zany, amin'ny alalan'ny rano. Tenin'Andriamanitra marina hoe raha mihita ny rano ianao dia tsy hanafitra anao izy, mety amin'ny alalan'ny afo. Ny tenin'Andriamanitra marina aminay Satana hoe raha mandeha mamaky ny afo zay dia tsy homay ary tsy rehetra aminay ny lelafo. Ny tenin'Andriamanitra marina aminay satria Jehovah ny tomponay dia ny teny marina aminay, ny teny no ekenay. Noho izany rava daholo reo karazana fomba rehetra entinao hiadivana aminay amin'ny anaran'i Jesosy, reo karazana paikady rehetra foana amin'ny anaran'i Jesosy, na amin'ny alalan'ny masoandro zany, na amin'ny alalan'ny kintana mambolana. Ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe ny masoandro tsy hampaninina anao noho ny andro, na ny kintana sy ny volana noho ny alina. Noho izany rava ianao, rava amin'ny paikadinao rehetra, fa Jesosy Kristy ilay mampisaritra ny tafio-drivotra no momba anay dia tsisy matohitra anay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Noho izany amin'ny anaran'i Jesosy, raha ohatra Jesosy ka mety nisy nanolotra anay ho amin'ny fahafatesana reo fianakavianareo amin'izao fotoan'izao, mety namana mantsakaiza, be da be nge ny olona Jesosy voafitaka, be da be ny olona mahatoky namana, nefa na ianao ary dia mba voafitaka ihany koa, na dia efa fantatrao zany, efa nekenao zany, satria ianao efa avonany an'olo-tena. Fa dia namanao akaiky Jodasy zay niara-ninana manta sy masaka taminao no namadika anao, ary efa fomba Satana hatramin'izay zany. Fa be da be aminay ny varimbarina, be da be aminay no mandeha fahatsora tsy manam-poneneny. Jesosy mamindraha fo ianao, jerevo amin'indra fonao ny olona tsirairay avy Jesosy, jerevo amin'indra fonao ny olona Jesosy androany, ny amin'ireo karazana mauvaise fréquentation rehetrarehetra, ny amin'ireo karazana sakaiza manody rehetrarehetra, ny amin'ireo karazana mpiatsara velatsy. Indraindray mety olona ao anatin'ny fianakaviana na isa Jesosy nanolotra ny ao am-pelantanan'ny Satana hifonanay tao anaty anao reny. Mety misy amin'ireny olona reny Jesosy efa manolotra anay hoe ho atao sorona ao anatin'izao farany taona izao, mety tsy zahay fa mety ao anatin'ireny vady aman-janaka ireny, mety ao anatin'ireny fianakaviana ireny. Androany miverina aminao zay Jesosy hifonanay tao anaty anao. Ninona programa n'ireny olona reny, foananay zany, potehanay zany, lavolay amin'ny anaran'i Jesosy zany, tsy hoanay ireo teny rehetra zay nampiasaina tao anatin'ireny, dia tonandranao mamodika sy mandravandreny. Ninona ireo karazana fanamafisana hery nataon'ireny olona reny, ninona ireo karazana fombafomba mampanao ataon'ireny olona reny eny ambadimbadika, hoentina manatanteraka an'izany dia androany Jesosy foananay amin'ny ranao zany, tsinitsiniavina amin'ny anaranao zany, tsy ombina, tsy anakely, tsy anapahefana, tsy ananjara aminay. Mety misy amin'ireny olona reny mba ananany fifaliana sy fahasambarana, dia ny fiainanay Jesosy no potena. Ninona ireo karazana programana fandravana fampotena
mety fahasalamana zany, mety asa fidiram-bola zany, mety asa fanimpony zany, mety resaka tokantrano, mety tetika asa, na inona tsy fantatra fa amin'ny anaran'i Jesosy lavinay ny fandravana rehetra, lavinay ny endrika fandravana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Jesosy Kristy ilay vato fahizoro, izy no entinay manangana fiainanay, izy no manangana ary ninona rava teo fiainanay hatramin'izay, Andriamanitra mpanangana ny rava mpanangana ny rava ny Andriamanitra ary Satana. Noho izany amin'ny anaran'i Jesosy dia tonoko fafoana daholo ireo programana fandravana sy fampitena rehetra izay treretinao tao amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ninona ireo karazana paikady rehetra izay ampiasainao, mety hanimba ny fonay, mety handreraka anay, be da be ny olona nireraka Jesosy amin'izao fotoana izao mamondrafo ianao. Ao ny olona vesara ny aretina, ao ny olona vesara ny trosa, ao ny olona vesara ny fahafambaraka, mena trolona efa tsy te hivoaka ny trantsony. Sasany ara Jesosy dia tena hoe mandositra tsy mijanona ao an-trano fa afiry maraina dia efa miainga, afiry alina vao samy hiditry ny trano, mandositra hofa-trano, mandositra jirama, mandositra mpitaky-trosa, matahotra fahafambaraka. Jesosy mamondrafo ianao, mamondrafo ianao Jesosy ny amin'ireo karazana zavatra rehetra izay mibana ny anatin'ny fon'ny olona, ireo karazana zavatra rehetra izay nakatoerana ny anatin'ny sainay sy ny fanahinay, mahatonga anay tsy atsiaro ny herin'ny fitiavanao, anadino ny fahalebiazanao. Mety aditsaina zany, mety famoiza-po zany, mety korotana ara-tokantrano zany, mety ady miatra manainy zany, mety tsy fahasalamana zany, mety fahasahiranana, faratampona, olana tsy hevahany. Jesosy mamondrafo ianao, mamondrafo ianao Jesosy dia aoka ianao nanomboka hiditra mandreny olana reny, aoka ianao ny anapatapaka ny zioka rehetra izay mety ny fahavalo nangenja an'ireo olona reo Jesosy mba tsy hanana ny fahavalo fahifaly ireo olona reo, aoka ny dranao anajio any aparatoka ihany, any amin'ny subconscient ihany, anombotra an'ireo karazana endrikana manipulation sy influence rehetra ahafany fahavalo mambabo sy mangenjanay, ka manabosy ny olona an'ilay fanapahan-kevitra diso, manabosy ny olona anaonao foana mba tonga azy analavitra anao. Amin'ny anaran'i Jesosy miongotra daholo ireo karazana esprit de contrôle rehetra, ireo karazana dépôt de contrôle rehetra, na fomba ahoana na ampidirana ireo tany amin'ireo tenany tsirairay avy dia androany tolokony raha Jesosy manajio an'izany, na tamin'ny alalan'ireny nofo reny karazana nofo misy injection, opération reny, na reny nofo mihinan-kanina reny, androany tolokony ranao Jesosy manajio, manongotra an'ireny, mamotika sy mandrava an'ireny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Foana daholo ny programanao, deprogrammeko daholo ireo karazana plananao ry Satana amin'izao fotoana izao, akorotako ambony ambany amin'ny anaran'i Jesosy zany, dia tahaka ny tamin'ny andron'ny fahavalo ny zanak'Israely, mikorota anareo dia miady hatrany nareo dia mifandringana ianareo samy ianareo, fa zahay kosa Jehovah anandratra anao, ianao le Andriamanitra lehibe, ianao le Andriamanitra mahery, ianao le Andriamanitra miasa dia tsisy mansaka. Misaotra fa ianao ny mamalo ny fahavalonay androany, ka na iza Jesosy ireo karazana olona mpiatsara velatsia manantona anay, na iza Jesosy ireo karazana olona manodidina anay mety tsy fantatray, afao amin'ireny zay, afao amin'ny fanahinay, afao amin'ireny ny fanahinay, ninona Jesosy ireo karazana zavatra mety mapetipetiny sy mandoto ny fanahinay, ataony fahavalo amin'ny alalan'ny olona manodidina anay. Foany daholo zany androany, foany daholo zany, tapaho amin'ny rano fifandraisany amin'ireny olona reny, tsy afany fahavalo mamandrika anay intsony amin'ny alalan'ireny olona reny amin'ny anaran'i Jesosy. Ampalaviro anay daholo Jesosy ireo karazana toe-javatra izay foron'ny Satana mety handavona anay, mety hamandriana ny fanahinay amin'ny anaranao Jesosy ny angatahako an'izany, ireo karazana fahirano rehetra izay ataon'ny fahavaloko. Ao Jesosy ireo olona mety hoe anenjika andolotrosa amin'izao fotoana izao, ady fanaintainana
ny fempotoana mety omeny mpampanjanabola mety amin'ireny banky ireny tratra ny adi-tsaina mafy ao anatin'izao farantaona izao ninona Jesosy ireo karazana embargo spirituel ataony fahavalo hitondra ny zanak'Andriamanitra ao anatiny fahaverezan-kevitra lala fahadisopana tenany fakiviana androany tonoko ny dinamita ny lanitra mamotika n'izany embargo zany amin'izao fotoana izao mamotika n'izany embargo spirituel zany amin'izao fotoana izao ny dinamita ny lanitra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy mirodana daholo niza ny tanana nametraka andreo androany tonoko ny sabatry Jehova manapatapaka ny tanana rehetra zay nametraka andreo amin'ny anaran'i Jesosy na inona antony dia tonoko mirodana daholo karazana manda rehetra zay ataonareo fiaina zanak'Andriamanitra reo tonoko amin'ny anaran'i Jesosy fa manomboka misokatra ny lalana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lay tompo fanalidin'i Davida tonoko manomboka misokatra varavarana rehetra manomboka misokatra fon'ny olona rehetra zay nidinareo amin'ny anaran'i Jesosy noho ny amin'ny ran'i Jesosy manomboka misokatra ny lalana na inona Jesosy reo karazana faratsy toetra mety noho ny fialonana ny fanenjehana Jesosy ny fankalana mety vokatry ny tsy fitovizan-kevitra tsy fantatro fa ninona Jesosy ireo karazana teny ratsy vokatry ny ara-tsy toetran'ny olona vokatry ny fahalany fankalan'ny olona ka manozona anay atonga anay hoe tsy atratra ny farany taona manozona anay eo amin'ny fahafatesana manozona anay atonga anay tsy havanina ninina manozona anay atonga anay tsy ho tafita manozona n'izay rehetra ataonay mba handamoka mba tsisy vokany androany fonako eto anatrianao reny aoka andranao amotika an'ireny amafan'ireo karazana teniteny rehetra zay mety mandoto anay ny ambadimbadika afany satana mamely anay Jesosy voaka ny herinao kosa hiasa ty anatinay ianao ane no Andriamanitra ianao ane Jehova no mampianatra ny tananay ady ianao no Andriamanitra mampianatra anay mahenjana zanatsipika varahana ary manenjika ny fahavalonay ho ny zahay ozy izy ianao ary tsy miverina izay mandra-palandritra an'ireny ianao no Andriamanitra zay manome anay hery mitsambikina mihoatra manda ianao no Andriamanitra zay mahalehibe ny anaranay noho ny amin'ny asan'ny tananay androany Jehova ampaherezo indray ny olonao zay rehetra mitady ravoravo-tanana ampaherezo Jesosy ny erisotro ny fanamasinao hiasa amin'ny tananay ny erisotro ny fanamasinao ameno anay androany ampahita fitianay amin'ny anaranao Jesosy atsangano indray ny erisofinoana ty anatinay asa velanao iainao anatin'ny akiviany zay reo karazana olona mety efa namoy fo mety efa verevitra tena lasa kivy tanteraka androany amin'ny anaranao Jesosy manonona rétablissement indray manonona famerenana amin'olona ny zotom-po rehetra ny fahazotoana rehetra ny fifoazam-panahy amin'ny anaran'i Jesosy manomboka misokatra ny sain'ny olona androany manomboka manana fahatakarana izy manomboka mazava amin'ny lalana lera sy izay rehetra tianao hitondrana azy atonga amin'ny fiainana ho vonaitra makany amin'ny vonaitra mba marana ny taona ny am-pifaliana amin'ny anaranao Jesosy ny angatahako an'izany ka mangataka Jesosy na aiza na mandrian'ny fahavalo anay afao zay Jesosy ary aoka ianao ny ampiambony fahavalonay aoka ianao ny ampisamaritaka andreny na aiza Jesosy reo karazana fonja zay namatorana anay reo karazana toerana zay andina ny anjara voatendrinay androany ary afana dia niresaka tamin'ny namana ray niresaka ny amin'ny atao hoe monde parallèle ndrendray tsika misy zavatra mahakasika atsika hidiny fahavalo any amin'ireny magasin de stockage any anatin'ireny coffre fort reny zavatra tsy hitatsika amin'ny tontolo hita maso fa zavatra tena misy any amin'ny tontolo ara-panahy zany mahatonga anao ndrendray rehefa manofo ny tranonao ianao de ohatrany lasa misy hevitra hafa rehefa manofo ny tranonao ianao de hafa ny paoziny reny ny atao hoe monde parallèle zavatra tena misy en parallèle ny amin'ny monde physique izy hitanao reny fa ny amin'ny monde spirituel
dia androany teneny mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy ninona ireo zavatra mahakasika anay idina any amin'ny monde parallèle any mahatonga azy tsy ho hitanay eto amin'ny tontolo hita maso dia androany manjinja araka ny tenin'Andriamanitra hoe ny avaratra avoainy ny any antsinanana asa tazonina ny andrefana avoainy ny any atsimo asa tazonina amin'ny anaran'i Jesosy misokatra ny lalana amin'ny anaran'i Jesosy mitsangana varavara fahagola rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mamoaka izay rehetra tokony anay ireo toerana rehetra any amin'ireny monde parallèle reny ireo toerana rehetra any amin'ny monde souterrain any hatrany amin'ny farany ambany lalany amin'ny elo any avoay izay rehetra mahakasika anay avoay any fananay avoay ny anjara fitahiana tokony anay ny anjara voatendry tokony anay ny fahasambarany fiainatokantrano ny fiainam-pitiavana ny tetikasy ny fidiram-bola na inona mahakasika anay nangalarina avoay izany androany amin'ny anaran'i Jesosy mangataka Jesosy ninona ireo fomba namandrian'ny fanahin'ny olona any satria fantatro ny fahavalo fa tena fetsy variana mantsy izay Jesosy hoe ka maratra ny foka ka za nataony an'izao ka za nataony an'izao dia mba manao an'izao koa za kosa ve Jesosy mamindrafo ianao tena marina ke Jesosy ny tena hoe ny zanak'izao tontolo izao mahiran-tsaina lavitra no ny zanak'Andriamanitra zareo mamatotra any amin'iny efa fantany ataony dia zahay variana ao anatin'ny fanamarina tena zahay variana ao anatin'ny renarehetra androany Jesosy esory aminay fahazaran-dratsy ireo karazana toetra ratsy ireo karazana fanamarina tena rehetra mahatonga anay mbola miraikiraiky ao anatin'ireny fiainana maloto fiainam-pahotana fisotroana fidoroana zava-mahadomelona fijangajangana satria mody afafiny amin'ny fiainanay ireny ampidiriny moramora ireny ary justifieny tsara mihitsy ny antony hatonga anay hanamary tena ho tavelo ao anatin'ireny kanefa nisy Jesosy efa manamboatra tsara amin'ny position de tir hoentiny mamely anay ao anatin'ireny adalany ireny esory amin'ireny zay esory eny amin'ireny toerandreny ny fananay esory ireo olona rehetra zay efa natsoina tamin'ny anaranao mety amin'izao fotoana izao izy any anatin'ireny boîte de nuit reny any anatin'ireny bara reny miaraka amin'ny vadin'olona any amin'ny chambre any na ina ataony afao any ny fanany amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny Jesosy tolokony ny rojony lanitra mamatitra anareo dia manainga anareo mialana amin'ireny toerandreny amin'izao fotoana izao ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny ran'i Jesosy tsy maintsy manaiky anao Satana avitsorinao reny olona reny avitsorinao reny olona reny avitsorinao reny olona reny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta misy ireo fa ao anatin'ny fanaintainana ao anatin'ny aretana mamindrafony amin'ny tsy filoana Jesosy mamindrafony amin'ny toe-po maloto mahatonga ny olona tsy mety hamela heloka kanefa ny teninao dia mazava hoe mifamela heloka dia ho sitrana ianareo mamindrafo Jesosy ny amin'izay rehetra fombafomba amampanao mitady vahaolana hafan'ny olona rehefa tena hoe tsy mahazo fanasitrana tsy tena teanetry tena indraindray koa tsy mahafantatra ane Jesosy satria be da be na mpanompon'Andriamanitra na toeram-pivavahana tsy tena mampianatra ny olona ny tena marina ahafany tena mandray fanafana feno ao anatrehana mamindrafo Jesosy aoka tananao ahinjitrao amin'izao fotoana izao anala ny loharanona retina rehetra na iza ao anatin'ny tsy fahasalamana na iza mahatsiaro voagezy mpanafaka ianao Jesosy zay ny fantatro mpanafaka ianao dia mpamonjy ianao ary ny fantatra izao hoe raha ianao zanaka no manafaka dia afaka tokoa zahay afaka tokoa zahay afaka tokoa zahay amin'ny anaranao Jesosy afaka daholo ireo olona rehetra zay manaraka n'izao fandaharana izao ninona rehetra mangeja azy ninona zavatra mamatotra sy mangeja azy amin'ny anaran'i Jesosy dia manonona fanafana amin'ny anaran'i Jesosy ary ninona ireo karazana tetika maizina rehetra zay nataonao Satana na fantatray na tsy fantatray ireo karazana complot rehetrarehetra tsy kombakomba rehetra foananay amin'ny anaran'i Jesosy ireny tsy ambinina tsy anakery tsy anapahefana aminay ka ninona loza mitatao loza mananontany na loza ho tanterana aminay atsoatsy foana daholo reny foana dia fafako amin'ny ran'i Jesosy ireo karazana agenda calendrier mystique rehetrarehetra
dorako amin'ny afofana masina, dorako amin'ny rano Jesosy reny, dorako amin'ny afony Jehova dia afo mandevina, levina daholo ireo karazana agenda maléfique rehetrarehetra zay programmerareo fiainanay, satria za dia miteny amin'ny anaran'i Jesosy fa zay tsy ho faty fa ho velona, zay dia hatratra nisan'ny andronay, zay dia ho velona ahita ny voninahitran'Andriamanitra eo fiainanay, satria Andriamanitra miantso anay mba ho fiderana ny anarany amin'ny anaran'i Jesosy. Mangataka izay Jesosy asa velana ho fandrika ho anay ny ankonanay, asa velana ho fandrika ho anay Jesosy ny nady atrehanay, asa velana ho fandrika ho an'ny fanahinay reny, ireo namanay sy ny olona mifanerasera aminay, asa velana ho fandrika ho an'ny fanahinay reny, ny réseaux sociaux Jesosy asa velana ho fandrika ho an'ny fanahinay, hitondra fahavarim-bariala, hitondra kitotosy tandrevaka eo amin'ny fiainanay, ny asa mandrara, ny fitadiavana, asa velana ho fandrika ho an'ny fanahinay, nareo fitahiana zay omenao amin'ny fiainanay, indrindray ny olona mahazo tokantrano dia variana ny fiainam-pitiavana, indrindray ny olona mahazo zazakely dia variana, Jesosy mandrafo ianao, satria misy olona dia tsy makany am-piangonana intsony satria mbola mitaizakely, sao dia manelingelina olona any am-piangonana le feona zazakely, sao dia mikorotana mitabataba ny am-piangonana, kanefa ianao dia miteny mihitsy hoe avelao ny zaza anantona zavatra ohatran'izany eny Jesosy indray lasa fandrika ho an'ny olona, fa nanomboka zatra tsy nakany am-piangonana izy, fa indrindray le zaza efa 20 taona fa mbola tsy mandongana fiangonana ihany izy, efa 13 taona le zaza mitomany mbola zazakely mitomany nono ny excuse, fa nafatotra ny devoly amin'ireny situation reny izy. Mamindrafo Jesosy asa velana ho fandrika ho anay, ireo fitahiana zay navelanao ho tonga teo amin'ny fiainanay, mety misy olona nandeha nivavaka foana izy, fa rehefa nanomboka nahazo fiara izy lasa makany ambanivohitra, lasa mitsangatsangana, lasa mamangy fianakavia. Mamindrafo Jesosy ka tsy ho fandrika ho anay ny zavatra misy rehetra eo amin'ny fiainanay, aoka Jesosy tsisy ampisaraka anay aminao na inona na inona, mba tsy hahafahan'ny fahavalo mamotsika anay. Asa velanao hiala amin'alanao zay Jesosy, fa tehirizy zay, arovy avokoa ny tenanay ny anay ny fananay, arovy ny safidinay Jesosy, satria zahay dia manaiky ny fahalebiazanao, ary manaiky anao zay ho tombo sy mpamonjo ny fiainanay, miaiky zay fa tsisy tianay ohatranao zany, ary tsisy mavitavitanao Jehova eo amin'ny fiainanay, satria raha mbola toy izao zay tenoy ianao. Mangataka Jesosy, tehirizo ny fanoloran-tenanay, tehirizo Jesosy ny olona tsirairay afo, tehirizo fainy Jesosy, asa velanao ihany analavitra anao, ny nady atrehan'i Jesosy ampaherezo izy, asa velanao kivy izy, asa velanao fifaliany fahavalo ny ao ambatsiky ny fiainany rehetra manomboka amin'izao sekondy zao, fa tahaka ny voa anankiray zay nohitsakitsahana izy dia nalevina ny ambany tany izy, mety loha izy, mety nahilikiliky ny olona izy, faoka ny hery fanamasinao anafana azy tahaka ny tany manafana ny renivoreny, aoka ny sotro fanamasinao anaitra ny ampopondretra anaitra azy atonga azy hitsangana, dia tahaka ny voa anomboka hitsimoka izy, anomboka hivoaka amin'ny tany izy, ary dia hisandraka izy. Zany ange ny teninao hoe ny fanjakany lanitra dia tahaka ny voatsinapy kely anankiray, ary rehefa melehibe izy dia tahaka ny hazo be anankiray zay anaovan'ny vorona ny akaniny, mba ho tahaka an'izany rehetra olona rehetra Jesosy, ny nady atrehany ny situation misy azy dia ho marina amin'le teninao hoe tsy ho fahafatesana ny anton'izao, fa mba nahoana ny voninahitra Andriamanitra, tahaka an'izay nataonao tamiko Jesosy dia fantatro fa
mahay manao mihoatra ianao amin'ireny olona reto. Za kosa mangataka Jesosy satria anao dia Andriamanitra marina ary Andriamanitra tsy azo vazivazina fa zay afafiny olona nojinjay nozy izy ianao. Aoko marina ny tenao androany fa ninona ny fafafiny fahavalo teo fiainanay natao anatin'ireny nofo ireny, natao amin'ny tontolo hitamaso, tany amin'ny tontolo ara-panahy, na tamin'ny alalan'ny sakafo, na ankolaka, na mpitaka, na fantatray, na tsy fantatray, dia androany amin'ny anarana Jesosy aoka miverina fototra any amin'izay maniraka azy ireny. Rehefa naratsy rehetrarehetra reny aoka anao ny asany avy zato hoeny any amin'izay rehetra maniraka azy amin'ny anaranao Jesosy nangatahako an'izany. Mba ho marina ny tenao tsisy fiadananao andratsy fanahy. Fa zay kosa Jesosy aoka ny fahasoavanao no hameno ny fiainanay. Aoka le fahitavy sy fanavana avy aminao Jesosy hiasa amin'ny fiainanay manontolo. Ny teninao nge dia miteny mihitsy hoe ny maty tsy mba hideranao e, ny matotoa tsy mba hankalaza ny anaranao. Aoka Jesosy ianao no hitahirana ao anatin'ny fahavelomana, mandra-panatanterahana ao atsakany sy andavany izay rehetra no kasainao tamin'ny fiainanay. Ny angatahako Jesosy dia hoe tehirizo ny fanoloran-tenanay, tehirizo izay dia hamasino avozy isan'andro isan'ora isan-tsekonda Jesosy araka izay azo atao. Avozy izay dia hamasino mba ho mendrika anao, mba ho mendrika ny anjara voatenda izay fanomaninao anay, mba ho voninahitry ny alanao ny androsinay. Dia arofeno izay Jesosy ny tenanay ny ainay ny fananay. Raha kofy amin'ny ranao ny aparahatrokay indrindra indrindra ny fonay fihetsem-ponay sy ny finiavanay, ny fisainanay sy ny fieritreretanay, tsy ahafahany fahavalo manabosy anay, ny influence anay, mampirisodrisika anay, hamitaka sy hamandrika anay. Fa tehirizo izay dia amin'ny anaranao koa Jesosy ireo karazana ataka indirekta rehetra, ireo karazana valifatiny satana rehetra ao ambadika izao vavaka izao, vokatry ny asan'Andriamanitra izay nataony, vokatry ny fijoroana vavolombelona, ninona Jesosy izay fomba rehetra mampidi-vazana ny satana, marombotra ny tontolon'ny aizina rehetra aminay, dia afatotra amin'ranao ireo fanampahmalifaty rehetra ao ambadika an'izany. Tsy hamalifaty aminay sy ny ankonanay, fianakavianay, namana aman-tsakaizanay, izay rehetra mifanerasera aminay na kolaka na mivantana, indrindra fa ny bienfaiteur-nay sy momba azy, ny ara-panahy sy ny ara-nofony rehetra, ny fanananay rehetra na antsana tanàna, ny anjara voatendry, ny anjara lova, ny anjara rariny rehetra tokony anay. Fa ianao Jehovah nisy fefy manodidina anay dia aoka voninahitra ao andrakotra anay, ny volon'elanao sisa ianao, ny anaromanao anay dia marina ny tenao hoe tsisy loza anjoanay na retina na akaikinay, fa hijery maso fotsiny izay dia ho hitanay ny hamalinao ny ratsy fanahy. Mba ho voninahitra ny alanao ny androsinay. Dia misaotra Jesosy ny amin'ny asa mahagaga izay ataonao fiainanay tsirairay avy indray. Amafisy tompo izay rehetra efa nokasainao anay, ary omenao ny herinao izay tario mandrakarivo izay fanamasina. Omeo fahendreny izay Jesosy, ary omeo ny herinao izay afanay mitsianao amin'ny fony rehetra sy ny fananay rehetra sy ny herinay rehetra, eny hatramin'ny fanananay izay rehetra mombanay. Omeo ny herinao izay afanay mandeha amin'ny fahatahorana anao. Omeo fifaliana izay afanay miravoravo anao, afanay manandratra sy mideranao, mba tonga ilay olona ankasitranao. Izay rehetra androanay sy lavinay kosa didina tsy miverina tsony mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy, ary indrina amin'ny rano Jesosy amin'ny varavarana rehetra. Dia misaotra Jesosy fa fiarovana avo anay ianao. Misaotra Jesosy fa vitandrika eo am-pelantananao fiainanay, dia mamarana mpifaliana ny taona izay, mamarana ampitoniana izay, satria anao ilay andrian'ny fiadanana no manapaka aty anatin'ny fonay. Ianao no manome anay fitsahara, ianao no manome fiadanam-po, ianao no manome anay fifaliana. Dia misaotra Jesosy fa ianao koa no manome anay faharetana sy fiononana mba fanay manome voninahitra ny aranao. Amin'ny anaranao Jesosy ny amin'ny ranao ny anaovanay an'izany vavaka izany. Amen.
misaotra ny tompontsika tao anatin'izay vavak'izay. Mino aho fa natsapa zavatra ianao, ary na mety tsy matsapa ary ianao, za mino fa miasa Andriamanitra. Na dia mbola tsy hitatsika, na dia mbola tsy tsapatsika, miasa Andriamanitra. Eny, mbola tsy vita akory izao vavaka izao, satria marina miteny izy hoe na dia mbola tsy miteny ary izy dia efa mamaly ao izy ianao, Andriamanitra. Ny etaetanao ao anatinao hitady an'Andriamanitra, ny etaetanao nanaraka an'izao vavaka izao dia efa hitan'Andriamanitra, ary za tena mijoro fahavolombelona aminao. Fa be da be nahatsapako an'izany teo amin'ny fiainako hoe za manao dingana anankiray, Andriamanitra manao dingana folo eo amin'ny fiainako. Dia hozy izy aminao hoe mahereza sy mandatsara, mahereza sy matanjaha ianao, aza manaiky ampiroroa ny fahavalo zany ianao, aza vela akasika anao fa ampongorona manodidina, fa ekeo hoe Andriamanitra mahery momba anao. Izy momba anao dia tsisy atoetra anao, izy no manafaka anao tany amin'ny papahory. Ny angatahako dia izao hoe raha tsapanao fa mahasoa anao ty fandaharana ty, fonjeo ny hafa. Be da be nke ry havana mipotika any ambadika any, be da be ry havana ny aran-doza, be da be ny ringana noho ny tsy fahampiany fahalalana. Ampianarin'ny olona zarao ny fandaharana, ary raha misy hoe fandraisinao dia izao mijoro fahavolombelona ianao. Aseho ny hafa, sorato amin'ny commentaire hoe inona ny zavatra fandraisinao tao amin'i Jesosy, inona ny zavatra fandraisinao tao anatin'izao fandaharana izao. Tadidrio fa ny farany taona tahaka izao dia anisan'ny fotoana fanateram-bokatra, anisan'ny fotoana fanaovana ohatrany hoe fanatim-pisaorana. Za tena miteny ianao, anisan'ny fanatim-pisaorana lehibe izay tena ankasitrahan'Andriamanitra amintsika dia izao hoe mijoro ianao vavolombelona. Ny témoignage na fijoroana vavolombelona anankiray ry havana dia mitovy valeur amin'ny toriteny arivo. Moramora kokoa amin'ny olona mandray rehefa témoignage ny tenena, mampahery ny olona reny, manangana fiainam-panahin'olona reny. Tena mangataka anao amin'ny anaran'i Jesosy. Na ianao mandefa amin'ny commentaire, na ianao fa mandefa vidéo kely aty amiko aty manambara témoignage, dia anomboka andefandreny koa tsika ao anatin'izao famaranana nataon'izao. Alefatsika ireny hoe inona daholo. Be da be tamintsika nandalo olana, ao ny anao trano tsy nety vita, ao ny tratra ny aretina, ny tena hoe saika namoina eny. Be da be ny resaka asa, ny resaka ina, asivy témoignage na message fotsiny atao capture d'écran reny dia alefatsika eo, mba tena hoe ho voninahitran'Andriamanitra, mba ho fantatry ny olona hoe tsy mitatatata foana tsika, tsy mandany andro tsika. Amin'ny firy moa izao aty Madagasikara izao efa miraika amin'ny 10 sy fehefany alina. Fa za miteny anao, resy lahatra matoa miteny aminao eto fa tena miasa Andriamanitra. Fa raha resaka fandanin'andro ty, za farak'izay olona reraka sady tsy ampy torimaso, fa tsika nanomboka teo zao zay vao mipetraka, zay vao vita ny rarahako. Fa tena miasa Andriamanitra, tena miasa Andriamanitra. Fa ny olona saromany daivoly dia manomboka tsy mahalala marina intsony. Fa zaho sarao mijoro vavolombelona, ambara favelona Jesosy. Izay koa ny ametrahako veloma finaritra ho antsika rehetra indray dia mametraka manona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy dia manome fotoana antsika amin'ny manaraka tsy ho elandray. Dia veloma tompoko, dia tahiny Jesosy daholo, mahereza fa tena tiany Jesosy ianao, tena tiany Jesosy ianao ary tena tsy fony ianao. Maraso daholo amin'ny anaran'i Jesosy.